Universitény Antsiranana nahazo kidory 520 isa ireo mpianatra araka ny efanambarany filohan'ny fanavaozana. Nilaza ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Kolonely nandritra ny fitsidihany ny Universitény Antsiranana ny herinandro lasa teo fa hijoro sy hiasa ho an'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mpianatra. Ny androany moa dia namoaka vaovaony avy eo anivon'ny Universitény Antsiranana fa efa tonga ny kidory 520 ho an'ny ireo mpianatra ho fanatsarana ny fiainana sy ny toe-piainan'izy ireo vanandro. Ny iraka avy amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa Ndohialy Mandavy no nanolotra ireo kidory tamin'ny ireo fikamanana mpianatra 520 izay misy eo anivon'ny Universitény Antsiranana. Ny mikasika ny Etazonia sy ny fanjakana malagasy kosa dia tsy mbola namaly any Etazonia momba ireo mpitsoaponenana ny fanjakana, tsy mbola nanome valinteny mahakasika ny mety handraisana ireo mpitsoaponenana avy any Etazonia eto Madagasikara ny fanjakana malagasy hoy ny filoha Colonel Mikael Randrianirina ny androandroany nandritra ny fahatongavany teny Ivato. Tsy ahivina fa efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny delegaciona amerikanina mahakasika izany andro vitsivitsy lasa izay. Ny akony dia ny filoha tany Abidabe mo dia isan'ny ireo efa vita sonia ny fanamboarana ny lalamby eto Madagasikara. Efa tonga eto an-tanindrazana ny androany maraina mo ny filohan'ny fanavaozana sy ireo delegaciona niaraka taminy izay avy niatrika ny herinandro ny fampandrosoana Lovenjafy tany Abidabe. Maro hoy izy ny fiara-miasa vita sonia tany Antoerana. Isan'izany ny fanamboarana ny lalamby rehetra toy ny any Manakara, Antsirabe ary Toamasina. Ny famelomana ny era Madagasikara, ny famelomana tsikelikely ny orinasa Sekrenina, ny fiara-miasa amin'ny tafika malagasy orinasa Sinoa izay mety hitohatra amin'ny fametrahana orinasa famokarana fitaovam-piadiana eto Madagasikara. Eo amin'ny famokarana angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro mo dia hisy ny orinasa lehibe avy any Abidabe hametraka izany ary hanohony efa natao ao Moramanga sy hanokatra ny tombom-pamokarana hafa. Amin'ny volana febroary ho avy izao mo dia hisy ny fitokanana ozinina famokarana zezika ao Toliara sy ny sisa sy ny sisa. Amin'ny herinandro dia efa ho tonga ireo orinasa hanatanteraka ny asa hoe hatran'ny filoha. Ny mikasika ny fisavanany entan'ny filoha kosa dia na iza dia tokony ho savena iny amin'ny seranam-piaramanidina hoy ny filohan'ny fanavaozana. Ho an'ny mangarahara no nanaovana ny fisavanany entako teny Ivato hoy ny filohan'ny fanavaozana ny androandroany raha nanontanian'ny mpanao gazety momba iny tranga iny. Manome hafatra mafonja ihany koa fa na iza dia tokony ho savena eny amin'ny seranam-piaramanidina ary tsy tokony hisy intsony ny entana na harem-pirenena izay mivoaka mangingina ireny hoy ny hafatry ny filohan'ny fanavaozana. Fahamerabany vahoaka malagasy indrindra satria tonga somatsara etondray tanindrazana amin'izany dia beda be ny zavatra voasonianay tany taratasy voasonianay tany maro dia maro ary tombontsoa ny firenena malagasy. Ny azoko efa tenenina sahady dia ny fitokanana ny usine fanamboarana zezika usine d'engrais izay natao any Toliara any amin'ny volana febroary zany ny tokanana dia misy fotoanan'izareo avy any tokanany miaraka amintsika efa mandeha ny famboarana azy zany amin'izao toy ny fiara-miasa efa nifampiresahana daholo dia raha mandeha tsara ilay usine famboarana zezika dia hitarina makany Amboasary mba hamelomantsika an'izay amin'ny zezika malagasy izay petrapotsiny ao sy makany Toamasina. Zay aloha ny efa azo tenenina fa ny ankoatran'izay taratasy efa vita sonia be dia be ny famboarana ny lalambitsika rehetra Manakara, Antsirabe, Toamasina, ny famelomana ny Eramady, ny asa tsikelikely eo amin'ny Sekrenina moa zany anisan'ny voa sonia tany daholo zany fiara-miasa ny tafika malagasy amina société chinoise anankiray mba raha ohatra ka mitohy dia mety hisy fametrahana usine famokarana fitaovam-piadiana eto amintsika dia ny fanavaozana ny TVM CRNM zay zany anisany andeha any Chine amin'ny herinandro angamba ny DG ny OTM mijery ny fomba hanaovana an'izay ihany. Dia be ho any zavatra nosoniavinay tany ny crédit carbone, ny mikasika ny port'ny Mosbe, ny digitalisation ny eto amin'ny aéroport eto mba ahafahantsika manaraka somatsara ny olona miditra sy mivoaka eto
anisan'ny zavatra voasony tany daholo moa zany. Mety misy adiniko aza satria be da be izy nataony isony tany. Ny panneau solaire zay hisy société goavana be avy amin'ny Abodapia tonga aty amintsika ato hanohy nefa nataony eo Moramanga dia mety hanokatra toeraka hafandray amin'ny centrale solaire. Zay ngamba no azoko tenenina hoe marobe ny vokatra avy any. Mety mbola misy ho adiny koa satria be da be le izy fa ho hitatsika eny amin'ny communication reny any. Ny fanokafana ny inona moa ny ambasadiny Abodapia koa anisany voapetrapetraka tany azy tsy ho ela ngamba ny ambony zay ngamba ny tadidiko eto aloha. Ny projet rehetra hoe ampitody daholo no anaovana azy. Amin'ny herinandro dia efa maromaro ny tonga eo ireo société nanao sonia miaraka aminay ireo. Andray ohatry mandeha ihany koa miresaka tokony mikasika le hoe fampidirana le mpisotronay manavy avy États-Unis manao hoe mikasika azy. Zay no inona moa zany zay no antondian'ireny délégation américaine reny taty fa tsika mbola tsy nanome valiny zany, mbola tsisy valiteny nataotsika amin'izany. Zay ny azoko avaly amin'ny dia zay ny afatra tiako amboara angambany a dia satria ny zavatra miteraka resabe moko maro. Za tsy resaka an'ireny hoe tapis bleu fa aleo ny olona hianatra protocole zay miresaka an'ireny tany aleo izy mianatra ny atao hoe protocole. Fa ny fisavana entana teto alohan'izay andeha dia ny angatahako aleo tsy lotoina le mpiasan'ny douane eto hoe mpiasan'ny douane nanerenay savaina entana fa zahay mihitsy no nangataka an'zareo hisavany entanay. Zay aloha ny zavatra anankiray. Faharoa misy tanjona manokana izy iny satria misy namana moko namana akaiky hitako milaza hoe io zo fen'ny filoha-pirenena lalàna iraisam-pirenena io zony io dia tsy tokony ho savaina izy fa miandray ho an'ny mangarahara nanaovanay ny fisavana iny raha izy faharoa manaraka an'izay manome hafatra mafonja iny fa nizanizy tokony ho savaina eto amin'ny aéroport eto fa tsy tokony hisy tsony reny entana mandeha mitsoka mangingina reny. Zay ny hafatra ambany. Ny mikasika any Andriamatoa governoran'ny fakitra Analamanga teo aloha kosa dia namohan'ny fitsarana didy fampisamborana i Andriamatoa Hery Rasoamaromaka voalaza fa namohan'ny fitsarana didy fampisamborana iraisam-pirenena ny governoran'ny fakitra Analamanga teo aloha Hery Rasoamaromaka momba ny raharaha lac village eny Ivato na editra amponja vonjimaika eny Antanimora ihany koa ny PRMP na ny personne responsable des marchés publics izay voarohoroho tamin'ity raharaha ity. Voalaza ihany koa fa ny orinasa nanorina ireo fotodrafitrasa eny amin'ny lac village no nitory azy ireo izay nilaza fa mbola tsy naharay mitamboka sasarany izy ireo telo taona aty aorina na efa nilaza azany teo anivon'ny trésor fa efa nisy ny famohana ara-dalàna ny volan'izy ireo. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy zay fa tsy halavany resaka hambetra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.